toetra ao anatiko ianao tompono tiako anapaka ny foko aza vela isire nipantoeranao foko manontolo anao ny foko anjaka ianao no tiako itoetra ao anatiko ianao tompono tiako anapaka ny foko aza vela isire nipantoeranao foko manontolo anao ny foko anjaka. Ya averina fiarabana aminaran'i Jesosy misika mianakavy amin'ity androany ity miarabanao tratra amin'ilay taona vaovao ny taona moa dia taonan'ny fataterana ho antsika ary ny ten'Andriamanitra Isaia toko fahadimapolo teny andiny firaika amby folo hoe dia tahaka an'izany ny teny zay lokan'ny vavako tsy miverina amin'ny foana raha tsy efa matateraka amin'izay mpandehanako azy sy izay sitrako ka meloan'izay andolo tsika hivavaka tsika alohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra zany raha io anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra anao zay androany amin'ity androany ity Andriamanitra mitohy hatrany zay ao anatin'izao vavaka sy fadianina zao tompo ta io ny teny izay torinay io ny teny izay fampahirizanay androany soro ny lelako fanay masina ampitinay indray ny vavako androany na iza koa tompo na iza andrenesany zareo ny teninao dia tsisy miala maina tahinany tsirairay avy aminaran'i Jesosy amen. Ya mitohy hatrany moa tsika ao anatin'izao azakazaka ara-panahy zao vao manomboka ihany koa ny taona tsara fanombohana tsika ao anatin'ny vavaka sy fahadianina hatrany tsika mikasika an'izay vavaka sy fahadianina zay no resantsika zany androany dia raha mihetsika lohateny moa zany dia hoe ny fakapanahy ao anatin'ny vavaka sy fahadianina zany zay zany no hojerevantsika ny amin'ity androany ity fakapanahy ao anatin'ny vavaka sy fahadianina zany zay ny lohateny hojerevantsika ny amin'ity androany ity fa teo ny baibolinao Lioka toko fahaefatra no jerevantsika misy an'izay ten'Andriamanitra zay Lioka toko fahaefatra dia manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo zany zo raha mandry ary ambony rity miteny manao hoe ny nakany devoly fanahy Jesosy ary nalainy fanahy dikan'izay ao anatin'ny vavaka sy fahadianina zay ataontsika ihany koa dia misy ny antsoina hoe fakapanahy zany vakitsika aminaran'i Jesosy ny teny manao hoe ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana ary nentin'ny fanahy tany anefitra 70 andro izy ka nalainy devoly fanahy ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro zany ka rehefa tapitra izany dia naona izy dia hoy ny devoly taminy raha zanak'Andriamanitra ianao teneno io vato io mba ho tonga mofo fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona tsy mofo ihany ny veloman'ny olona ary ny devoly nitondra azy niakatra dia naneho azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao dia hoy ny devoly taminy homeko anao izao fanapahana raikety izao mba amin'ny voninahiny fa efa natolotra ahy izany ka izay tiako nomena azy koa raha miankoka eo anatrehako ianao dia ho anao avokoa zany rehetra zany fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitrao no iankofanao ary izy irery ihany no hotompoinao ary nitondra azy nakany Jerosalema izy dia nampitoetra azy teo an-tampony tempoly ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mivariana any ambany any fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao fandrao tafitoana ny amin'ny vato ny tongotrao fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe voalaza hoe aza maka fanahy Jehovah Andriamanitrao ary efa tapitra izy ary rehefa natapitra izay fakapanahy rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha. Amen. Mazava be satria tsika moa zany dia ao anatin'ny vavaka sy fahadianina satria dia fanaontsika mihitsy zao
anomanana ny taona ray manontolo zany ny fiangonana zany fa saika manao an'izay daholo zany fa ny daty fanomboanany tsy mitovy ka isika zao a de manao koa tsika zao ato manao koa tsika ny am'izay vavaka sy fahadianana zay zany mitoly atrantsika ao anatin'izay vavaka sy fahadianana zay ka eto zany ten'Andriamanitra de milaza fa misy ny fakapanahy ao anatin'ny vavaka sy fahadianana zany zay ataotsika Jesosy azy a alak'ilay soramana de hoe nalainy devoly fanahy Jesosy a Andriamanitra zanak'Andriamanitra ina fakapanahy voalohany ina fakapanahy voalohany a fakapanahy voalohany de hoe rehefa noentin'ny fanahy zany Jesosy a tany an'efitra de zao a tsy nihinan-kanina akory izy tam'izany andro zany a ka rehefa tapitra zany izy a de naona izy naona zany le vatana naona le vatana zany dia rehefa naona le vatana de mitady sakafo sika zao anatin'ny vavaka sy fahadianana de zao a tsy fantatra anao na mety hoe mitokana amina tendrombohitra avy anao sa ao anatina efitrano anankiray na sady miasa fa ny ankamaroany sasany a no ny antony tsy azanoarana zany de miasa izy mikarakara ny sakafo ny patron mikarakara ny sakafo ny ao an-trano a fa izy zany mijeune fahadianana de manimanitra mahafinaritra indraindray ara tena hoe laoka tsara mihitsy tsy de mba tsy takanay nohaninao tamin'ny réveillon zany na tamin'le faran'ny taona teo a ny laoka atao indraindray na ny sakafo atao zany de eo zany de efa mitranga ny fakapanahy hafa zany ny devoly am'izay makafanahy hoe hoano akia hoano letsy a hoano resefa ianao nge tamin'ny faran'ny taona tsy nihinana ohatran'io e ity a occasion be ty nananao indrindra koa am'izao afanomboan'ny taona zao na ny fianakaviana ny fikambanana dia manao fiaraha-misakafo a mba ho mba fifiarabana tratran'ny taona zany fianakaviana manao de amin'ny daty ohatran'izao amin'ny fotoana ohatr'izao a ny taranaka andrananina de ariny fotoanantsika dia hiara isakafotsika mitondra vilia mitondra sotro fiara-misakafo a hamono omby isika omby no vonono de eo anao zany hoe tena tompo mangataka ny atany ve anao zany sa ahoana fakapanahy zany ataon'ny devoly ao anatin'izay rahatrizay a de tsy maintsy izy zany zay ina ary zany no ataonao zany naona ianao nefa mikarakara sakafo fa Jesosy miteny devoly de niteny tamin'i Jesosy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao de io vato io ataovy tonga mofo tany amin'ny toerana nalainy Jesosy ne tena hoe tany efitra arabaky teny ho tany amin'ny dezera tany mihitsy izy fa isika mako mbola miharoharo anatin'ny any amin'ny toeram-piasana sy amin'ny toerana misy mpivarotra zay raha taloha ohatran'izany mihitsy ny tamin'izay mbola nanao formation de hoentin'ilay mpampianatra anay mihitsy zay a mandehandeha eny amin'ny mpivarotra eny tena am'le sakafo tsara be misy gâteau misy cake misy tena composé misao tena tsara be mihitsy an'ilay toerana hitondran'ilay mpampianatra anay tamin'izany vanim-potoana zany fa nan Jesosy tany amin'ny tany efitra de vato tokoa ny teo de hoe ataovy tonga mofo Jesosy nge Andriamanitra ry havana hainy Jesosy tsara satria Andriamanitra ny fagagana izy magaga no anarany hainy mamadika an'io ho tonga mofo fa zao a ao anao izy ny tenin'Andriamanitra ho Jesosy hoe araka amin'ny voasoratra hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny izay aloka ny vavan'Andriamanitra de mazava ho azy zany a am'izao vanim-potoana zao ampandeferany nofo ampandeferany vatanao fa tsy ny mofo ihany tsy mahafaty zany ry havana tsy mampanina anao zay tsy mihinana am'izany omby zany finoana zany na le sakafo tsara be amboaran'ny fianakaviana zany na mipijana fiaraha-misakafo amin'ny namana satria ianao manomana zavatra ho avy satria misy tombontsoa moa ka le vavaka sy fahadianana ho hitantsika zay amin'ny farany hoe ina ary ny tombontsoa fa amakivaky an'ity taona ty ianao a de manomana an'izay dikan'izay a tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona ampandefery mihitsy zany ny fiaraha-misakafo amin'ny fianakaviana ny fiarabana tratran'ny taona sy ny sisa fa tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra de avy eo de zao a ary ny devoly izy de nitondra azy niakatra indray tena aneo azy a indray mpimaso ny fanjakana rehetra am'izao tontolo zao de hoy ny devoly taminy homeko anao a izao fanapana rehetra izao a mba mivoninahana fa efa natolotra izany a ka izay tiako no mena azy efa haitsika ny tantaran'ny Satana fa taloha nazera taty izy lozanareo ry tany ozy fa nazerana aminareo ny devoly araka ny tenin'Andriamanitra
zany hoe le fanjakana am'izao tontolo zao ty zany satana ny tena manjaka. Ianao ve efa mba naheno na efa mba nahita hoe misy olona ilatsaka filoham-pirenena de manao pacte satanika izy, maneran-tany fa tsy eto Madagasikara ihany ilatsaka député, ilatsaka maire, ilatsaka chef fokontany azy de manao pacte satanika, manao fanekena amin'ny satana, miankohoka amin'ny satana. Ozy satana tamin'ny Jesosy hoe omeko anao zao rehetra zao raha miankohoka amiko ianao, omeko anao satria efa natolotra azy zany. De ohatr' zany mihitsy an'le izy any am'izao tontolo zao zany fanjakana am'izao tontolo zao de ny devoly ny tena manjaka, reo mpanao pacte satanika, reo franc-maçon, illuminati, reo zay tsy malala mivavaka akory, reo zany tena mitondra fitondrana eo zany. De ianao zany zanak'Andriamanitra mba te hitondra fitondrana ianao, tsy hoe kory tsy mahazo mitondra ny zanak'Andriamanitra fa ao Baiboly ary Davida lasa nitondra firenena, nao ry Mosesy ry Solomona be dia be mpanompon'Andriamanitra nitondra firenena, ry Saoly mpanompon'Andriamanitra regny nitondra firenena daholo reo zany, nitondra fanjakana, mpanjaka. Fa osy ny tenin'Andriamanitra hoe eo ambany osy miteny an'izay de eo ambany ao Jesosy niteny an'izay hoe ny teny devoly koa raha iankoka eo anantreko anao izy de ho anao avokoa zany rehetra zany. Fa Jesosy namarika nanao taminy hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao no iankofanao ary izy rehetra ihany no tomponao. Zany hoe raha te hitondra firenena na fanjakana anao, te hanapaka ianao zany na te hahazo voninahitra, satria ny olona manko na le te hahazo voninahitra de manaonao foana, manao pacte satanika, manao fanekena amin'ny satana, miankoka amin'ny satana. Fa ny ten'Andriamanitra de miteny hoe Jehovah Andriamanitra ao ihany ny ankofanao ry havana. Amen. Izy rery ihany ny tomponao, aza manompo andriamanin-kafa, aza manao pacte satanika zany, aza manao fanekekena any ambadika any zany, aza manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa zao raha sitraky Jehovah hitondra fitondrana ianao na omeny voninahitra ianao, mandeha any miankoka amin'ny Jehovah fotsiny, fa omeny anao zany, omeny Jehovah anao fa tsy omeny satana anao. Andriamanitra afaka manao an'izany. Amen. Be dia be mpanompon'Andriamanitra nitondra firenena nge, fa tsy hoe kory tsy mahazo mitondra antsika fa mpivavaka, tsy mahazo mitondra ny kristianina fa ny jentilisa ihany ve nitondra an'ity tany ity, tsia tompoko. Afaka mitondra koa tsika kristianina, fa fotoanantsika zao afaka milatsaka maire ianao, afaka milatsaka filoham-pirenena ianao, avy zao ny 2023, tsy haiko anao na hilatsaka filoham-pirenena. Amen. Za aloha mbola tsy vonona, za aloha mbola tsy ao anatiny. Fa aloha hanompo an'Andriamanitra, fa zao aza miankoka amin'ny satana, aza manompo andriamanin-kafa, zany anisany matezitra an'Andriamanitra zany ry havana. Amen. De manaraka eo ambany eo de hoe ary nitondra azy nakany a Jerosalema izy io de nampitoetra azy tao an-tampony tempolo ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao izy de mivarina any ambany any, fa voasoratra hoe izy andidi ny anjeliny aminao mba hiaro anao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fandrao tafitona amin'ny vato ny tongotrao. Fa Jesosy namaly azy ka nanao taminy hoe voalaza hoe aza makafana any Jehovah Andriamanitra ao. Tanao satana verset marina mihitsy ilay lazain'ny satana raha ilay lazaiko tao zay zao de misy hoe Salamo 1:10 11:12. Tena hoe le verset mihitsy ny vakiany satana de mahay verset koa ry havana. Mahay ny tenin'ny Baiboly koa izy vakiny fa zany fa izy zany tsy mampiatra an'io, tsy mankatoa an'io izy, fa vakiny ao mihitsy izy ary voalaza ao amin'ny Salamo mihitsy hoe izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao ary eny an-tanany hitondran'ireo anao fandrao tafitona amin'ny vato ny tongotrao. Ao amin'ny Salamo 1:10, 1:10 sy 12 misy an'izay tokoa ao. Fa zao aza makafana any Jehovah Andriamanitra ao ianao mety mipetraka amina trano tsy haiko hoe firy étage ianao any building any ianao, de ozy ianao hoe ny varavarankely zara nga tsy hidina amin'ny ascenseur fa na tsy hidina amin'ity tohatra ty fa tonga de isaoty eto amin'ny varavarankely eto, fa izay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Satana ny mamaky an'le teny eto hoe zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra araka ny amin'ny Salamo fa Jehovah handidy ny anjeliny de hiaro anao, na hoe asiny hielatra kely ao amin'ny lamosina ao de lasa manidina ianao any amin'ny firy étage any. Tsy atompo, aza makafana any Jehovah Andriamanitra ao, fa midina amin'ny ascenseur anao ranabavy. Amen. Midina amin'ny ascenseur anao rahalahy, midina amin'le tohatra iny ianao, aza makafana any Jehovah Andriamanitra ao. Efa teo hatramin'izay io. Misy olona mako makafana an'Andriamanitra, misy olona zao mpanompon'Andriamanitra kristiana, andeha hitako hoe kristiana izy fa tsy mpanompon'Andriamanitra, eny atao azony hoe mpanompon'Andriamanitra daholo tsika, hoe
tany ivelany tany io fa tsy taty hoe maka fanan'Andriamanitra zany de mivavaka tena hery be tena azo hery de hoe mba hitsapany herin'ny liona de nitsofoka tao anatin'le parka izy, tsofoka tao anatin'le parka zany misy an'le biby de misy liona tao dia tonga de nisamasamany liona saika maty fa nisotomina pino ara fa naradrara be fa saika maty satria neritreritra fa hoe ry Daniel tao andavaka ny liona de Jehovah nandefa an'le anjelina nakombona ny vavan'ny liona ka spesiala zay hoe tsy aza noarina fa tsy hoe safidy Daniel hoe zay nataka izay koa Jona hoe Jona mihitsy andeha nga za ilatsaka anatin'ity trondro ty ato fa teny mba tsy afaka mianana ny antsansa fa tsy nohan'ny antsansa izy fa nikombona ny vavan'ny antsansa na de tao anatin'ilay kibon'ny antsansa azy izy ny hazandrano Jona de tsy nohanina fa Andriamanitra nandidy any hazandrano namoaka ny Jona teny amin'ny tany maina ka spesiala reny fa aza makafana ny Jehovah Andriamanitra ao ianao. Amen. Aza makafana azy ianao. Satana dia mahay verset io lazainy aminao le verset ary marina tokoa le izy fa ina lazainy Jesosy aza makafana ny Jehovah Andriamanitra ao. Arao amin'ny sakany sy ny lavany, arao ny lalana izay itondran'Andriamanitra anao fa aza mitsambikina ny varavarankely ianao. Amen. Hatramin'izay ianao nandeha amin'ny ascenseur io, hatramin'izay ianao nandeha amin'ny escalier io de ahoana koa anao tonga de hoe hoentin'ny Satana eny tapitendrombohitra eny anao anaty vavaka sy fahadiana de hoe mitsabo migina ery ambony tilikambo ery de tonga de saoty eny ambany tapatapaka eny ianao. Tapatapaka fa aza makeny ao aza makany de eo amin'ny andin'ny fahatelo amby folo de misy an'izay hoe ary rehefa nahatapitra zay fakapanahy rehetra ny devoly de nandao azy. Amen. Zay fakapanahy rehetra zany hoe nisy karazana fakapanahy maro zany fa tsy voasoratra eto fa fakapanahy rehetra zany hoe tena nataon'ny Satana mihitsy zany zay tena nanan'i Jesosy tao anatin'ny vavaka sy fahadianina io ka isika miresaka zao hoe fakapanahy ao anatin'ny vavaka sy fahadianina misy fakapanahy ao fa zao rehefa tsy naresy azy tsy nahita rirany zany devoly de niala ny devoly hoe aleo miala fa tsy lany ty rahalahy ty tsy lany ty ranabavy ty fa tena mahita valy foana izy fa tena verset zao nefa tenen'ny Satana amin'ny Jesosy aminao teneniny aminao koa fa ianao mahita valy foana zao ny lazainy Jehovah, zao ny lazainy Jehovah. Alleluia. Ina ary ny tombotsoa rehefa ao anatin'ny vavaka sy fahadianina. Vavaka sy fahadianina eo amin'le lioka io ihany de lioka toko faefatra teny andiny faefatra amby folo manao hoe ary Jesosy niverina tamin'ny heriny fanahy nakany Galilia de niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Alleluia. Ao anatin'ny vavaka sy fahadianina ry havana de zao herin'ny fanahy mahazo hery ianao zany satria mihena le aranofo de mitombo le ara-panahy zany hoe ny herin'ny fanahy ny ara-panahinao zany mahery matanjaka niverina tamin'ny herin'ny fanahy Jesosy niala vita any an'efitra izy vita vavaka sy fahadianina zany aoriana vavaka sy fahadianina zany ianao tombotsoa de zao lasa mahery ianao zany tsy taka ny taloha ny herinao zany afaka mamaky vaky ny 3 sy 4 anao. Amen. Dia niely eran'ny tany rehetra manodidina ny lazany nalaza amin'izay Jesosy taloha zany Jesosy tsy fantatra fa le zanaky Maria sy Josefa zanaka mpandrafitra fa teto izany tena lasa nalaza izy. Amen. De tahaka izany ihany koa ianao lasa malaza amin'izay ianao zany. Za moa misy fotoana somary manany ihany amin'ny fianakaviana indraindray amin'le namana manodidina de matetika foana miresaka amin'ny vadiko hoe rehefa tsy manam-bola ho azy zany le olona de tsy de malaza loatra tsy de henoheno loatra fa rehefa manam-bola ianao de tena malaza mihitsy le anaranao Ratrema mahazo anaram-baovao Rabeatoka Rabekibo sy ny namany fa tena zaho amin'ity alaza amin'izay zany. Amen. Alaza amin'izay satria ianao manao vavaka sy fahadianina ely amin'izay ny lazanao. Amen. Alaza noho ny rahalahinao ianao, alaza noho ny rahavavinao ianao. Amen. Alaza manodidina anao eo ianao zany de niely araka ny tany rehetra ozy manodidina ny lazany. Alaza amin'ny faritra manodidina anao io ianao. Amen. Alaza ho fantatra amin'izay ianao amin'ity 3 ty. Amen. Ho fantatry ny olona amin'izay ianao rehefa tsisy vola zany tsy fantatry ny olona mihitsy na misy zavatra atao raha tsy lazaina mihitsy ianao any amin'ny mangingina any ianao de sendra maheno fotsiny mba mahita kely any amin'ny story any Facebook any fa mity anao ho fantatra amin'izay ianao. Amen. Tombotsoa faharoa de zao
aty amin'ny Matthieu toko fahaenina fa tonga hoe baibolinao marana antsika azy Matthieu toko fahaenina teny andiny fahaenina amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo manao hoe ary raha mifady ihany ianareo aza mety ho takampiatsara veletsy izay malahelo tareha fa mampitositosy ny tavany izy mba ho hitan'ny olona fa mifady lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiany fa ianao kosa raha mifady ihany dia hosory ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady fa ho hitan'ny rainao izay ao amin'ny mangingina ary ny rainao izay ao amin'ny ny rainao izay mahitanao amin'ny mangingina no hamaly anao. Amen. Tombontsoa faharoa zany de hoe manaraka de hoe fahitampity na hoe valim-pity. Ny olona fadiana zany rehefa misehoseho eny izy zany hoe fady eny de mody manao mampalahelo be de manjoretra de malahelo kely de anina be malozolezoka malesolezoka malemilemy fa ianao mijoro tsara de mitsikitsiky tsara de amboary asivo makiasa ny tarehinao na asivo mena ny lohanao amboary tsara ny volonao aza manao volon'olo misaona le ohatran'ny matirafozana sy le tsaiko iny aby le filazany reny ahonahona ny volo mitafy lamba fisaonana manao akanjo mainty be manaova tsara mihitsy ianao ranabavy manaova akanjo tsara anao rahalahy. Amen. Ataovy tsara ho Jesosy aza atao fantatry zareo hoe mijeune molotra anao mety hoe maina be asivo labelo asivo stick lèvre amen asivo lokomena mba tsara be mijery azy fa tsy hoe may molotra be de io fa tena mifady reto fa tena atao tsy fantatry ny olona fa zao aleo Andriamanitra raitsika ao amin'ny mangingina no amaly fitiatsika valim-pity zany ao fahitampity manokatra ny ositry ny fahitampity ny vavaka sy fadiana ry hafa fahitampity zany zay no azo ao anatin'ny vavaka sy fadiana ka tapitra fotoanatsika de tsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izay teny renesinao zay iny fa voarainao zay afatra zay amin'ny manaraka indray fotoanatsika raha io rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao misaotra anao zay ny amin'izany teny nalefanao zany amin'ny androany Andriamanitra mankasitraka indrindra voarainay ny afatra androany ny amin'ny fakapanao anatin'ny vavaka sy fadiana tompo amin'ny androany ity de mandresy an'izany ihany koa zay tahaka ny nataon'i Jesosy mankasitraka indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy naovanay izany vavaka zany amen.